Ny alalan'ny olana dia eo amin'ny sehatra ny petit bulletin ary anisan'ny nisy olo tena Madagasikara za amin'ity taona ity amin'ny championnat d'Afrique misy Clémania Africa. Fa za koa dia manana fanamby lehibe anankiray, zany hoe anampy ny zaza pied-bot eto Madagasikara satria za koa pied-bot hatrany Ambohaka. Voalatsaka andro dia vita hoe pied-bot ny tongony. Dia taitra kely ihany aloha tena taitra e. Dia izy moa tsy dia namana firy e. Dia nefa izy ohatran'ny ankizy rehetra tia kilalao. Dia ity tômôbily ity zao nasiana tady kely. Dia io taritariten'ny eran'ny tokotany eo zany a, ohatran'ny mba nampatanjatanjaka azy. Nefatra ny didiny izy izay vao nitsangana ny tongony a, fa sahiranana lehibe mihitsy satria na ny volalany ary tena efa tokony nahavitana trano iray mihitsy raha ny tena natambatra tamin'izany fotoana izany. Ny tena mampalahelo zany amin'ity resaka ity dia ny tsy mbola fahafantarany maro hoe azo tsaboana tsara ny zaza mivady tongotra. Ankehitriny a efa amoraina arak'izay azo atao a ny saram-pitsaboana. Feno 20 taona teo vao afaka nampiasa tsara ny tongotra ary nanomboka nikotrana mafy. Tsy mbola afa-po amin'ny vatako aho zao, fa nefa mahafaly ny olona mijery ny zava-bitako ka mandrisika hanao ny tsaratsara kokoa ihany zany. Noho izany antony izany dia nanantona mpitsabo izay miara-miasa amin'ny Miracle Fit mba ahafantarako bebe kokoa ny momba ny méthode pensée ity. Amin'izao asain'ny aina aman-jery mba handrisika sy hitondra hafatra ho an'ny olona rehetrarehetra ary efa mibetsaka koa manaraka anahy ao amin'ny page Facebook. Avy eo nanao posta tamin'ny Facebook hitadiavako ireo ankizy pied-bot ary nanoroko azy ny toeram-pitsaboana azo antoka tsara. Izay zany dia tsy nahalala mihitsy hoe azo tranona ny zaza mivady tongotra raha tsy naheno tamin'ny aina aman-jery tamin'ny fanetianan'ny andro zany. Ray volana izay nitsaboana ny zanaka eo ka ary mbola vonona hitsabo anazy hatramin'ny farany. Zay mahatonga na milofo amin'ny kotran'io mba hamiratra amin'ity compétition aty Afrique ity satria rehefa betsaka ny olona mahafantatra anahy dia betsaka ny olona afaka mpahafantariko ny méthode pensée ity. Tsy tiako intsony nisy ankizy iaina ny iainako sy ny fahasahiranana nahazo anay. Ireo manampy anahy dia matoky anahy ka ohatr'izay koa ny atokisako ireo ankizy izay ampiako mba ho tonga amin'ny tanjona ireny.